ianao candidat l'olona ianao ihany koa mpanao politika andriamatoa tsebo maly eo angambany aloha satria voakasika ianao amin'izay resaka fifidianana zay. Misaotra anao manome fitenenana dia miarahaba anareo ato amin'ny Viva sy miarahaba ny mpanaraka ny vaovao manerana ny Madagasikara sy eran'izao tontolo izao zay manaraka nyity Viva ty amin'ny anaran'ny Canal 7. Mazava tokoa le resakinao teo zany mikasika an'le hoe fifidianana. Fa raha ny anovana jeritodika kely raha ny fizotran'le fifidianana loholona teo dia tonga dia tsorona zany fa raha tany aminay tany Toliara dia tsy misy fifidianana ny tany. Fa ny zavatra natao tany dia dijadona, sintomahery, amboletra dia fanolanana. Zany hoe le olona zany le olona lazaina fa mpifidy vaventy kanefa noentina sahala amin'ny zazakely dia tena hoe nomena baiko hentitra hoe ianareo be ny tanàna raha vao tsy mifidy ny HVM dia hesorina amin'ny toeranareo dia hosoloana PDS dia tsy homena subvention. Dia sahala amin'izay koa ny nanaovana ny conseiller koa zany hoe ny conseiller dia hesorina amin'ny toerana dia zay tsy mety miaraka amin'izay fampitahorana zay moa dia nisy koa ny fanambazana ny vola. Ohatra fotsiny zao hoe teo a Sakara zao amin'ny districtny Sakara, ohatra amin'ny district raika amby roapolo rano faritany Toliara zany io dia omena ray hetsy aloha le olona alohan'ny fifidianana le mpifidy vaventy zany dia atoro azy le vola hoe ty misy vola 2 hetsy ka raha ohatra nareo ka mifidy manaraka nyty kôdy ty satria ty koa moa zany ny kôdy namendry zareo hoe terena zany le mpifidy hoe fidy kavany ataonao somary ohatr'izao dia mba jerentsika kely. Sahala amin'izao zany ty taratasy ty dia ny mpifidy ray voalohany ato zany dia x-ny azy dia le ray manaraka dia ty tire ty dia ny manaraka an'izay V dia O dia C égale double trait sy ty V mivadika sahala amin'ty écriture gothique tsy haiko ty. Ka ireto zany no pirofo atao jereny zareo amin'le bulletin tokana ka zay mametraka an'ireto amin'le coché an'ireto amin'le hoe HVM no nomena n'lay vola le 2 hetsy zany. Dia mbola napiana koa sahala amin'izao hoe ho an'izay bureau de vote ka tsy mifidy mapara zany hoe raha 0 ny mapara eo dia doublena le izy zany hoe tsy 2 hetsy nomena fa 4 hetsy zay kanefa moa tsy tonga teo zany le izy fa fitaka le mbola indasana ihany koa zay amin'ny tatitry ny senirapitso mba irina raha teneniny eo sara zany no azontsika atao ina zany zao no tokony irosony andeha ho aizitsika satria tena raha ny fomba firesaka reo efa ny fahinona azy hoe tsisy mandeha amin'izay loniny intsony inona ny tokony atao zany zao le izy zany sahala amin'izao namana tohy hoe ny fitondrana amin'izao zany raha ny tena marina tsisy fitondrana hoe nanana ny antsoina hoe ato zany hoe ny afaka mihitsy zany hoe onam-pandroso ty firenena ty tamin'ny voalohany zany fa izy ndray koa zany no nanasarotra ny lalana halehany zany hoe nisy lalana ny godana tokony halehany teo dia nisafidy izy nandeha any amin'ny lalana finotsilo. Tiako hatongavana amin'izay nieritreretiny fa hoe le fandikana ny lalam-panorenana rotona lasa zay no hafahany hoe handeha haingana angamba zay zany nieritreretiny kanefa io le fandikana lalam-panorenana zay dia fa midika zay hoe fanitsakitsahana ilay fanjakana. Dia inona ny tokony ataontsika zany zao satria fa hoe tsisy mandeha tsony le raha-pirenena ka aminay zany raha fa zao ny zavatra iainantsika zao voalohany indrindra moa ny tenanay satria zahay moa aloha zany dia hoe manana andraikitra amin'izao fisian'ny fanjakana zao satria zahay mapara dia agnisan'ny nampifidy anazy ka dia manararaotra eto zany aminareo vahoaka fa mifona aminareo aloha zahay
raha nitaonanareo a nampifidy an'le fitondrana am'izao satria tsy zao ny zavatra nandrasana tsy zao ny zavatra nantenaina fa de hoe ny zavatra nyresahana tamin'ny fampelezakevitra reny a de hoe ireny no nandrasana hoe miditra tsika mifanjakana tandalana fanjakana zay mijery ny tombotsoa ny olana ifotony a de nylazaina moa tamin'regny fa hoe hisy ny ady atao amin'ny délestage anatin'ny telo volana de rotaona tsika zao de tsika ngamba ny mahalala hoe na misy na tsy misy na foana na tsy foana ny délestage tsy haiko zay ny any antoliaragny na maharaka andy na tsy maharaka andy satria isakariva moa agny de délestage zay ny sakafon'ny olona any isakariva ka raha manontany ianao hoe inona ny tokony hatao a voalohany moa zany a misy ny fampetsahivana foana marina moa fa misy ny manao be marenina fa io moa araky ny tenin'ny zoky zay niakatra teto hoe nytao amin'ny le mpikambana tao amin'ny senita taloha zany tamin'ny herin'ny androany angamba iny hoe raha fa misy ho izy fitondrana ka tsy manana sofina iheno de tsy hanana loha hitondra zay manko teny français moa le izy hoe un état qui n'a pas des oreilles pour écouter n'aura pas une tête pour diriger ka ny anay de tsotra zahay zany de tsy mitsahatra miteny zay moa de mivatana any vahoaka zany ny teninay hoe izy tia tsy izao ny zavatra ny fanarahana ka ho an'izay mbo mahatsiaro tena tompona andraikitra tompokoa dia ny fanetretena ny fihenoana ny hafa tsy mahavoahozogozona ny fahefanao tsy mahambany ny voninahitrao mifanohitra am'izay aza arakaraky ny fahaizana mihaino no ahafahana hoe mampisy voninahitra ny tenanao kanefa moa zaho mino de mino aho fa rano atao eo amin'ny andambosiny ganagana zany fa de nareo tsika vahoaka zany a de zao ny zavatra iainatsika zao ny zavatra misy kanefa tsy zao ny nantenaitsika fa de raisinay vavolombelona ianareo vahoaka fa nanampifidy an'io zahay eo amin'ny mapara de tsy misy andraikitrinay na de iray am'izao fitondrana zao satria zahay a tsy ao anatin'ny fitondrana fa ny mapara zay mbola tena hoe mapara tsy mitapidrano any am'ireny androm-panjakana zany hoe any amin'ny anteny meram-pirenena sy any amin'ny loholona moa zay hisy am'izao a ireny de tsy mitsahatra miteny ary manamafy manao interpellation zany raha ny tena marina zany hoe mampaneno lakolosy fa hoe tsy mety zao tsy izy zao fa zahay tsy iray tsy kombakomba am'izao tsy firaharahana am'izao fa nosonosena ny hasin'ny vahoaka zao aiza moa andray matoatovo nahitana andray mandeha hoe rano ny jirama ka rano fotaky ny voaka avy eo zavatra tsy ka ny tena mahagaga am'le izy a tonga eo ny ministry ny fahasalamana zay tompona andraikitra voalohany ny fahasalamam-bahoaka ny fiainam-bahoaka de sahiny ny milaza fa hoe azo sotrona io rano eau potable fa ny mahagaga tsy mandonne exemple izy tokony izy iny maka vera izy de misotro an'igny manatrika an'le olona rehetrarehetra reo de ny teny tosy koa vo vetivety teo hitatsika hoe ny rano fisotro a mifangaro amin'ny rano avy any amin'ny gabone zany verangady ny hasin'ny olombelona mihitsy zany a ny hasin'ny malagasy ny tena voahosohosoka raha minaza hoe de hoe mandeha io tsisy atahorana io ka asa tsy haiko moa zany na izany ny mandeha amindreo fa aminay a tsy mandeha zany ary tokony hovana tokony misy fipetra ho raisindreo fa tena fa tsy mety mihitsy zao zavatra zao ho an'ny andriamato tsebomoaly eo manokana ny mahakasika ny 7 febroary ankalazana am'lahady ny filoham-pirenena zay anisan'ny tao anatin'ny fitondrana tetezamita ihany no lasa filoham-pirenena tohatra ny tsy de nieritreretiny loatra ny fankalazana n'izany atao hoe 7 février zany zary lasa diny ve zany le tolona am'izao fotoana zao ya zay manadino moa asakasaky zay anadino a fa zahay moa zany zahay atao mapara dia eto zany le rarotona ny karahan'eto ny plateau fa minaza fa hisy zany ny fahatserovana moa le izy fa tsy fankalazana fahatserovana fanomezana voninahitra sy hasina ireo zay namoiny ainy tamin'igny fito febroary zay tena aloka mainty eto amin'ny firenena
ka dia amin'io andro io zany a dia hisy ny fanaterana voninkazo eny amin'ny Tsangambato na Halavo an'ireo mahery fo. Dia ararotina moa zany ny mikasika an'io satria ny mampalahelo zany a betsaka zany ny mivoy tena hoe te manova ny tantara mihitsy zany am'izao hoe ary sahala manao ny antsoina hoe négationnisme raha jereny teneny hoe amin'ny teny vahiny izy a dia mampandainga ny tantara. Ka aminay a zany fampandaingana ny tantara zany a dia karazana fanososena fanopana mihitsy aza ny ireo maty tamin'ireny fotoana ireny. Ka heloka bevava zany ny fidiran'izany aloha, heloka eo amin'ny resaka soatoavina, heloka amin'ny resaka moraly ary indrindrandrindra heloka koa amin'ny tantara satria ny devoir de mémoire izay ny tokony hatao zany hoe adidy ny mitadidy fa tsy hoe hanao sahala amy ataon'ireny néonazi regny zany hoe regny olona mandala ny fomba ny Hitler taloha regny hoe misy ane milaza any Europe agny fa hoe Hitler zany amindreo agny olo c'est un héros zany hoe olona malaza zany amindreo. Ka tsy sanatria zay aloha dia tsy hanaiko hoe zany no atao eto Madagasikara fa rehefa nisy nanao heloka aoka re izy mba hatsapany heloka ifona eo amin'ny tany amamonina fa hoe diso fomba ny heloka ibaboana mody rariny fa tsy sanatrian'izany hilaza koa hoe tsy zaho ane tsy zahay ny nanao an'iny fa ny hafa ny namono an'ia ianao anefa tamin'ny fotoan'andro ny mbola teo amin'ny fitondrana fito taona lasa zay a dia efa nifona teo amin'ny télévision tamin'ny volana mars 2009 hoe dia mifona aminareo vahoaka aho fa mifona fa diso taoko fa nisy na zavatra zay tsy zaho mamorona ianao. Dia ny ireo mpiaradia aminy koa tamin'ireny mbola ny tsy mahatombotsiraka ny laza hoe nareo ny te hiakatra ety amin'ny zone rouge ka tsy maintsy manao ny asany ny maramila tsy maintsy manao ny asany. Dia androany indray a rehefa hita le izy fa hoe marina amin'ny tsy azo elana dia tadiavina hodina indray ny resaka hoe iny ane ka tsy ny maramila ny tao an-tapany ny tifitra an'iny fa olona verigaviny ka aoka re a zavatra hafa no zanaovana sangisangy fa tsy zavatra hoe goavana ka nisy ain'olona nafoy, misy olona manana takaitra mandra-pahafatiny a ka mboty tsy satry matyvady tsy satry tamin'ireny fotoana regny a. Ka dia zay zany fa dia nitaonantsika zany rehetra mba tonga hanome voninahitra an'ireo mahery fo ireo lavo tamin'ny fitiavan-tanindrazana amin'io 7 febroary io. Tsy maleo kandidaly olona avy amin'ny Amapara. Dia misaotra anareo ato amin'ny fahitalavitra Viva zany zay nampandroso anay a. Dia misaotra koa anareo sy mpijery ny fahitalavitra Viva nanaraka an'izay dinidinika ambany tafitrano zay natao teto zay satria ianareo moa manana zo hahazo vaovao voalaza anatin'ny lalam-panorenana zay. Ka zahay a rehefa tonga eto a dia miteny izay zavatra niseho, miteny ny zavatra marina tsy foronina. Ka zay eo moa hoe sarobabay izy tia zay voa aza tezitra zay eo moa zany mahatsapa fa hoe voatsindrona tamin'ireny a ialana tsiny fa aleo zany a ny marina ho ny mamparatra fa ny lainga mahafaty.